Nankalaza sady ny fetin'ny Noely sy ny fetin'ny faran'ny taona ihany koa ny fianakaviam-ben'ny Knapsa ny fampizarana mamy amin'izao akatoky ny fety zao izy ireo tetsy Mahamasina ny fampitona araka izany izy ireo ary dia nanamafisana ihany koa ny fihavanan'ny mpiasa ny fotoana tahaka ito. Noely fiombonana izay ny lohahevitra ny safidian'ny fikambanan'ny mpiasan'ny Knapsa amin'izao asaramanitra izao. Fotoana nizarana faliana ho an'ireo zanaky ny mpiasa tamin'ny alalan'ny fizarana kilalao izay efa fanao isan-taona ka nisolo tena ny tale jeneraly Ramatoa Rakotomiaratsoa Janine talen'ny fifandraisana eo anivon'ny Knapsa izay nanolotra ny fifaritsoa ho an'ny fianakaviam-ben'ny tahirim-pirenena sady ny araba azy 320 menadamy miendrika nahazo larana voalohany tany am-pianarana ary nanolotra mari-pakasitrahana azy ireo. 12 tamin'ireo nahazo mention tamin'ny baccalauréat farany teo. Nakasitrahany ray aman-dreny satria nihazo ny vankolakana dia nitanona ny rino ny tsara. Nakasitraka ireo mpitantana ny Knapsa ankehitriny ny tsanta isan'ireo mpianatra miendrika izay nisolo tena ireo ankizy tamin'ny alalan'ny kabary. Tsy natokana ho an'Antananarivo ihany ny fety natao androany fa nahazo ny anjarany ihany koa ny zanaky ny mpiasa manirana ny Madagasikara. Krismasy fiombonana izany hoe araka ny culture amin'ny Knapsa moa zany dia micultiver izy ilay atao hoe cohésion sociale zany izay firaisany rehetrarehetra ao anatin'ny zavatra rehetra atao mba ahazahoana vokatra tsy ny eto Ampefiloha ihany fa mahazo daholo ny eran'ny Madagasikara misy daholo hatrany amin'ny faritra rehetra. Ankoatra ny fizarana kilalao dia nisy ny fanentanana maro samihafa toy ny zumba sy ny face painting niarahana tamin'ny Okalo, Randratelo, Momota sy ny maro hafa. Mifarana tompoko lasy tompoko vavy ny fampalalamba vaoantsika tamin'ity takariva ity saorana mitafotafo ianao nanaraka izany hatramin'ny farany famehy fotoana eto indray tsika amin'ny andro manaraka mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'izay indray ary veloma tompoko.